Malagasy FM manao izao Antanandrano fizarana faharoa. Tantara nosoratany Rajaona Androsoa Jean Flavien. Ireto avy no hanome aina ny tantara. Rojo fitiavana sy ainantantely. Niaraka tamin'ny Naljao, Sinez ary Fahendrena Raherinambinina. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny teknika. Fanampy Nanatotosa Angolampity. Antanandrano. Kamo zay efa mifona ny atojo e. Apetrao iny antsy iny fa aza manao zavatra tsy ampeferana ohatr'izao re a. Teo sahanao tokoa ve ny hamono anahy sanatria e? Tojo a, reto sanantsika re jerena. Tsy hanao tsono aza mifona mo atojo a. Aza vinonao amin'iny antsy iny aza e. Tojo aza finoana ho aza tojo a. Manofo ratsy be izy. Misy zavatra mampiayay azy amiko ve? Manatona anahy ianao. Hany ka tonga hatramin'ny fieritreretany hoe ahavita nisy ratsy azy eto. Niry a. Tojo. Niry. Mivoaza fa tsy haninona anao zany nge e. Mivoaza fa ty a. Ie. Fa eto tokoa ianao. Ie no a nanofo fotsiny ianao. Nofo ratsy be mihitsy angamba fa jereo ange e. Mbola mikorisatra amin'ny ranomasonao mihitsy. Tena nitobotoboka be ny foko. Everiko fa tena ho finoanao anesa ary tojo e. Fa maninona ny vadiko nofonoboka. Nanao ratsy angamba moa ianao. Zay no manofy azy re a. Fantatro ny fitiavanao anahy. Mahagaga anazy ny azoko nofo ohatran'izany. Fa aleoleo koa aza mijery anao manonofo toy izay le anao mahita matoto reny. Tena mijaly kosa moa rehefa mahita n'iny zavatra iny e. Ohatra ny tsy ho tapitra izany fotoana isehoany amiko ka. Ary mba tsy mipotra tokoa izy tato ho ato izay a. Za aza mba gagako. Tsy tandrotandroko akory raha tsy eo ianao miresaka amiko. Andao hiverina atory fa vo amin'ny 3 maraina ka izao. Eny tokoa. Ary avy mio da ny atao tsandroko amin'izay tsy manonofo zavatra hafahafa ohatran'izany intsony e. Tojo a. Ahoana ke? Mianiana amiko hoe tsy hanary anahy mihitsy ianao. Ohatra fa inona no mahatonga anao mangataka an'izany? Tsy izany angamba moa mivoady efa nanaovako soniny teny amin'ny firaisana? Tsy haiko fa te azo tokony indray ahy e. Te haino anao mamerina ny voady iny amiko. Malagasy FM. Aza manary fa tsy hanary anao izany a mandra-pahafatiko a. Mbola tsy teraka ny olona masolo anao izy le izy izay. Kony e? Ary matory amin'izay ka. Marina mafy raha eny tombaravarana amin'izany hira mikorotandraotan'izany le adala be io. Raha tokoa anefa. Otry. Izao ny ataonao ato. Ilozana midoroka rongony fotsiny ato. Izany no tena hoe échappement misy fahasimbanao mipetraka. Marina. Ary pioany amin'izay koa hira mikorotan-drotana io fa maka reny tsofiny. Otry. Fa maninona no ajanonao ny hirako e? Hira nadala rehetra ity no atatatata maka reny tsofina ato. Marina. Dia ahoana izany raha olon-dratsy za? Dia mba mifanehitra amin'ny olona tsy dia tsara tiako maninona moa? Ela ny ela avy avy nahita pasteur fatritra noatranao tsika. Mba marina moa. Iza moa no miteny hoe ramidolo ry zalahy. Efa mba nahazo an'iny endrikely iny dia mba maiza miaina. Anaovy resaka kivalavalo ihany ange. Zaniko.
tonainako amin'io mpanjaka be ny tany eo alema eo ty fa ataovy. Fa misavy malemy amindreny fa tsy ny Superman. Dia borikeo any amin'izay iny dia mipetra miresaka fa ohatry ny gaigy. Na Spiderman aza ve ahika loatra an'ity io? Lazaka eo no marina dia marina tokoa fa raha tsy lany tia tsy afaka hiresaka aminao a. Ny pira rehefa kopy hoe mandeha par étape io fa tsisy hoe borikeo dia mipetra. Izay tianao atao e. Fa alefako aloha ny resaka dia mandeha rehefa tsy tonga volana ny valiteninao. Alefaso fa sady mienanao ionge. Izao misy zavatra mitamberinao an-tsaiko momba n'ilay aksiony arahantsika farany iny ho ahy. Izay no nandalovako aty aminao fa manakirotana ny lohako. Inona ndraiky io e? Tsy zavatra efa mivalona ve zany? Na rio indray ny mbola hamoha an'izany eto? Satria ne tsy nanohy fanadihadiana intsony ny polisy dia hoe nivalona. Ohatra ny diso hevitra tsika. Fa misy inona indray tsy efa ho 3 taona lasa ve moa intatrarinika? Adinao nga hoe 5 taona na aty aoriana aza ny razana votsoko fonina avadika. Io rehefa hipongatra dia miverina foana 10 taona aty aoriana azy. Eno fa nisy inona re? Ny fanena tamin'ny anabavy ny andry omaly ariva teny an-tsena re dia niteny zavatra hafahafa somary nahalasa ny saiko izay izy Iza moa Leandro fa mbola tsy mety tafiditra mihitsy aho zany. Tsy lety Izako. Izay nefa niteneniko hoe borikeo atony dia mipetra rehefa hiresaka. Iandry le mihinana 520 taona tany tsy afata aorianany raharary le bandy niaraka tamiko reny raha izay no mampiverina ny sainao. Ay le bandy teo degandry. Iny ve hivoaka ny tsony moa. Tonga dia andavanitra lalavaka any iny. Na alefa ny ao amin'ny fasan'ny firaisam-po dia very faty any veloma. Miaino ny zavatra tantaraiko ve ho ahy ianao e? Ino Ny fanena tamin'ny anabavy no azy omaly. Dia ny fiatsiny sy ny zavatra ny tantaraino no mahalasa ny saiko Roland. Fa ahoana ozy izy tamindrika izay mamafy rivotra tsy maintsy ijinja tadio izy tamiko. Kotsy ny fialana ny tamaina tany ake Ny vandravandrany be aloha za tamin'ny voalohany talohan'ny tenenana an'io. Ohatra ny hoe nahita ny endrik'ilay matotoa iny ahy nefa tamin'io izy nijery anahy. Enjana koa izany fandrofian-javatra izany. Fa fifandrofian-javatra ahoana koa Roland? Ka hitako teny vandroko nge le sipiny malerive. Zany mijajerika anaty orana teo izy. Ohatra ny hoe nitanondrika izany. Nefa narahany maso ny fiarako vao nandalo azy. Ataovy matotra koa omaly tokony tamin'ny firy teo izay Roland? Tamin'ny 5 sasany ariva teo ngamba niny. Mbola tsy maizina fa manjombonjombony izany fotsiny ny andro Ka tamin'izay olo izay mihitsy koa ange le zavatra niresahako anao teo Neveriko fa le rongon'ny foako tamin'iny nandona beko. Ay izany tsy nahita zavatra tsy misy fa tena izy le hitako iny. Ndre miteny io ange voatra ny tonga sainy izany Nga vitan'izay tonga sainy mangovitra mihitsy ny tananao ireo fa nga tsy tsapanao Ohatra Mailimaily fa tena misy ratsy milamina marina raha izany Asa indray zao hoe ahita inona izany androany alina. Tsy azoko Roland nga koa ianao mahita zavatra ka. Otry fa inona fotsiny ny foako rongony sy isy tokotoko io aminao ka mba mitolona midevoloko manokana koa nge na tsy miteny azy Fileny vavabavaka nga moa tsy mandaitra ka. Aza dia mifanahadroadro Ohatra le ty fa nga moa nareo tsy pastera no hoe manadroadro ahoana koa ary. Eny pastera amin'ny maha bizinesi mandeha ny resaka tokom-pinoana fa ny tena finoko ohatry ny hafa mihitsy hafa ny atsika. Raha mba fantatr'ireo ondry tsy manan-tsiny manapetokisana aminao ireo mantsy izany hoe izao no ataonao aty amin'ny afina aty. Izy ireo mitovy amin'izay navalin'ny mpianatra rehefa nanontany tompianina valiny hoe akany amin'iza moa izay. Dia izay ifanjevonareo ao izany koa. Olanao manokana izany raha misy ary lasa amin'izay koa tia mipitsika any fa manimba filinina fotsika. Bandy efa tany amin'ny nirvana mihitsy teo. Mbola nampidinina indray.
zavatra tsy voataniko azy fa engany ka mbola tsy lasa izy. Mba hoe misy antony nampemitra ny fandehanana ohatra na niova. Endry, ary to fasana fatsitrano. Tsy vavahadika efa varavara-pasana le nidira foana tamin'ireny. Ahoana ary zany? Dia sanatria ve izany ka niresaka tamin'ny matotoa? Ary izao vao mazava amiko ny anton'ireny zavatra hafa fanaon'ireny. Le izy tsy mety hipetraka teo amin'iteo foana. Le izy hotsaka tanteraka isaky ny hitako. Miresaka foana isan'andro isan'ora araroatra ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega sindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 10 ariary monja. Telma isika iray. Le izy tsy nety nandray ny tanana tolotra anao veloma azy ny sisa. Ary misy zavatra io anatin'le misy zavatra io amin'le fefipasana io zany. Aleo aloha jerena fa ohatra ny hafahafa ty fipetrana ka. Ary tsy ndriny tavim-boninkazo izy zany. Gono miosindra. Raha efa maina sady mamofina be. Ary valopy ty latsaka avy ao anatiny ty a. Vao aingany ty valopy ty raha zao mbola dioan'izao. Tokony efa niova loko mantsy ty raha napetraka tato amin'ny fotoana mbola tsy namaina ny raha tamin'ny gony ty. Aleo hoe sokafana izay jerena ny ao anatiny. Raha lanitro fa inona ny tiany ambara. Tena nisoroatany ho aty. Nisoroatany izy anefa. Toto, tsy katrao ve hoe mivadika ty boky vakianao ty? Aiza? Ohatra e. Tena variana loatra dia tsy tandrotandroko. Fa misy inona e? Efa elaela no hitako io fiofanao io. Fa androany vao tena anontany. Niova angamo a? Inona mahatonga anao amin'ny teny hoe niova e? Zaoko. Lasa saina. Tsy dia mitsika ohatry ny taloha intsony. Na mitsika aza dia mielina fahafa izany. Le zavatra mahalasa saina izay mihitsy angamba no antony. Zavatra sa olona? Olona moa zany e. Vehivavy. Inona? Dia tsy tahotra tsy hianatra akory ianao miteny an'izany amiko. Satria moa efa mpianadahy moa sika zaho hoe. Mitenena rehefa ty lavandry niry a. Ka ny fotoana nanoroanao farany ary ve moa zao mba tadidinao ka? Aza dia malaky misehan-doatra ohatran'io fa manontany aloha dia mino e. Efa impiry tenenina amin'izany? To ary ny fanazavanao fa miaino ahy e. Vehivavy iza dia naninona? Misy vehivavy izay sendra nanao autostop teny amin'ny Clairefontaine teny dia netiko e. Ay moa dia tan-Andrangona izy. Tamin'ilay za tara-fodiana be iny zany. Ay moa hitsotra ihany hoe nisy zavaniseho tamin'iny. Mbola hitako teny amin'iny lalana iny izy story iny dia netiko ihany. Tsy nisy ny raharaha azy mantsy izay nandalo rehetrako. Ay kosa. Dia lasa mifankahazo be zany nareo. Dia tonga traiza zany izay fifankazahoanareo izay ka? Mahagaga indray koa tianao mba mody lasa sary-piaro ty. Fa satria ve nareo lehilahy ihany mahazo sary-piaro? Nazava ny teniko tamin'izay e. Hoe fitsinjovako ny vadiko mba hisy mpangoraka raha sendra noatrangony nanapiako azy e. Lalan'ny raisana raha teo moako. Rehefa ny vehivavy moa no miteny an'izany zavatra izany, tonga dia borikenareo fotsiny hoe asaro-tapiaro. Fa tena mba nampilamina ny sainao ve izany? Dia raha za zao nentin-dehilahy tamin'ny fiara ohatr' izany dia ahoana ny ataonao ka? Tsy nanao ratsy mihitsy izay no tianao fantatra ka. Izy aza tsy mipetraka teo amin'ny devant akory mantsy. Sarotry noana be zany tojo a. Ahoana raha fitsaranao raha ohatra hoe navelako rery tanatoram-baratra teo izy e? Tsy vao mainka ve sarim-bavin'o le lahy nahasananary azy tany ve amin'izany? Tsy haiko e.
azoko ny antony fanapahan-kevitra ao anampy azy fa mba azonao koa ve ny antony nahatonga nanana ohatran'izao ka ahoana moa ny tsy ho azoko ka sady miala tsiny aminao tsy ny tena an'izany hatramin'ny voalohany efa ny andriny sosoa hitopaka ve ianao vao mahay manao mba ilalana e inona tsoa moa izany ny dika ny fialatsinonao ny azoko ifatana aminao dia tsy nieritreritra nitsakitsaka anao tamin'ny mihitsy aka ny raisiko toy ny zandriko izy dia ilay sandry vavy tsy mba nananako tsony sandry vavy tsy nananako tsony rehefa nindao sy ny fahafatesany aingo ie dia inona amin'izay izany ilay malasa saina lavanao io ny zavatra maromaro tokony efa namana hatramin'ny voalohany fa variana angamba zavatra inona dia maninona ny hoe tokony namana zavatra inona ho miandry ny toyany inge zaho e ka hotsaka be foana izy isaky ny hitako teo amin'ilay toerany e nandritry ny telo nitondrako azy nody zany fa foana nga ho ny orana ka izay mihitsy ilay tokony namana ange tamin'ilay voalohany ihany no avy ny orana ohatra dia inona fotsiny ary izany na alena azy raha izany e ka nilazainy fa avy be indray ny orana tany Andramena tamin'ny faharoa dia nino fa ny telo nefa tsy nanontaniako tsony izay antony nahalena azy ka tsy izy ary ve izany tonga amin'ilay fitenenana hoe vehivavy mando aza ohatry metala ho serytojo hoe dia aisa izany io vehivavy io amin'izao ka isaky ninona aloha no mbola hoe mifanatitra amin'ny fiara okare fanao veloma tsy hoana tsony izay tamin'ny fotoana farany nanaterako azy io milaza hody any Morondava mantsy izy any amin'ny Raisirenina so ihany koa izany fa tapaka loloha ny fifandraisanareo ko dia mbola tsy tonga amin'ilay fitenenana hoe ny ela ny maharay roa zava-baovao amiko indray koa tianao lasa piteny ahoana moa fa tsy azoko tianao isaky mihetsika dia mahita oam-pitenenana vetesiny tika nahazo lesona vaiza ho ny ramatoavadiko eo ianao fa lasa e mazotoa mandrevy ankiala mandonao fa ramatoavady andeha etsena tsy maintsy afianiko anisy aloha ny amin'ity taratasy tika tsy mbola olazaiko amiko hoe olona efa maty angeka ilay niara-dalana tamiko 91.4 FM zao vao resy lahatra hoe tena misy matoto tokoa ety volana izany mantsy anisany dia ilay vehivavy mampitahotra ny ireny koa zao nga mafotoana tokony hanatanterahako an'ilay fiangaviana hitsidika an'izany andro izany azao koa fo mazava aniko ny dika ny resany rehetra momba an'izany hitady hevitra andaingana amin'ny iry dia hamono andro tsirika ihany aleo vao tapitsy ity faran'ny herinandro ity dia atao izay fa mandeha ihany ny fotoana manempotra mipadenina be mihitsy ny lohako izany tena ohatran'ny manjavozavo be dia lasa anankiroa daholo izay jereko fa manao iny eto amin'ity toeran'ity koa ary ahy ary ahoana ary nahatongavako teto Andriamanitra efa san'ity tenako ity fefipasana mihitsy tika ary misokatra ny varavara-pasana io anatiny io izany aleo miorakoraka mianjovonjy fa tsy afery ity marina moa loza fa mihinjitra be tsy mahavita ninina ny tenako rehetra tsy voasokatra hatramin'ny vavako kory mbola lavidavitra koa vao misy tranon'olonako ny fotoana nefa ity mety efa dilan'ny sasakalina tsisy olona hita ho azy izany eto ary iny mety afo mirehitra tapika etsy ampititsy
dia nanjavina tapoka tokoa nefa. Iny ve zany no afinangatra sa somba nofy ary? Misy tanana mamanala be izany tazona ny tanako mitehana amin'ilay fefy izany. Andraikako herika hijery an'izany ve za sa so ahita an'ilay zavatra ohatran'ilay teo am-pandriana indray. Maninona ny tsy sahanao jerena ny endriky ny fahafatesany? Tena matoto izany. Feona matoto mihitsy izany ka. Nomana fa handalo matetika amin'ity toerana ity nareo dia ampitsangambolanao na dia ny varavarana amin'ny rindrina aza. Inona nefa nataoko anao hoe nahoana ary any dia ampitsalianao amin'ny tsy antony ohatr'izao hoe? Mandrasa fa mbola zava aminao ny zavatra rehetra. Efa fantatrao raha teo moa fa vodinao fanonako. Mandidy ianao amin'ny anaran'i Jesosy a. Miverena ny fahafatesana misy ianao any. Tsy manana anjara eto amin'ny tany vela intsony ianao. Mandidy? Fa efa naviazana andidinao a. Tonga hakanao a hitondranao any amin'izay misy ahy. Mandehana aloha moto fa sahirana mitady anao izay ny vadinao. Izay vao miverina amiko ny herika. Dia mangovitra tsy haiko fehezina indray anefa ny tongotra aman-tanako. Hitako ihany ianao. Fa inona koa no ataonao aty? Nanofo mitsangana indray ianao hoe dia tafavoaka ny vavahady mihitsy. Taizany tany tsy efa tongako ny tadiavana anao. Mangovitra be ny tanako tojo. Jereo nge. Ao fa efa nitondrako akanjo mafana ianao e. Fantatro mihitsy mantsy hoe tsisy afa-tsy ny akanjo mandriny eny aminao. Ary andody amin'izay so hidiran'ny fanahy ratsy etỳ an-tokotanim-pasana eto e. Mbola izy mpitidika izany 91.4 tsy mendrika an'izany mantsy ny tena mariny. Efa voahozana ho faty rery aty a. Aza manary toko izany fa raha mbola izy koa ny farany dia tsy voana ny fanantenany e. Mino an'izany ve se? Efa nahita olona voaheloka higatra mandra-pahafaty mino an'izany anga ianao? Fa angamo mandramatiny sazana nampiarina amin'isika. Satria mitovy ihany izany 5 taona sy mandra-pahafaty izany. Tsy sasaka akory aza angamba izany dia ho faty amin'ny fo aty a. Inao ve se raha ilazako hoe volana no naniraka ankaty. Niona mantsy izay vao any. Fa talohan'ny nodiny any amoron-dava dia niangavy ahitsidika an'izay izy. Ay kosa. Dia inona hono no lazainy anao ka? Ka hanampy hahafantatra azy bebe kokoa ny firesahantsika. Aza manao fa fantatro ny mampiomea ansika. Tsy nino an'izany a raha fantatrao ny nampiomea ara amsa. Ndeha atao hoe marina ny tenin'ny sery. Dia inona izany no tokony ho fantatro? Amantatra izany mantsy ny atondriako aty. Hanampy an'izay voaka tokoa angamba. Mba tsy halava ny resaka. Dia aleo tsoroko aminao hoe efa ho 3 taona amin'ny volana ho avy iny nahafatesan'ny olona resahanao io. Tsy haiko no izanao hoe tonga nampitrotraka ny enina manaikitra andro aman'alina ve ianao? Sa mpanao gazety mbola te handrivotra ny indrara inoatra ny tsy naikena ihany? Fantatro tsara hoe efa maty volana. Nefa tsoroko amin'izay fa tena marina izay nolazaiko teo. Zaho avao resy lahatra hoe mbola betsaka ny adala tsy hita amin'ny fanjakana lety. Andraso e. Andraso fa misy profasiaoko an'isy ary reto. Hanamarina tsara ny zavatra voalazako. Tia falopy. Azoko antoka fa efa nahita ny soratanany si a. Asa raha azy iny na tsy? Hoe atero mody a. Atero any amin'ny toerana tokony hisy azy ny tolam-baroko. Fa taizany nahita
notanao an'ity taratasy ity ka? Anatana kon'izay mivalopy iny hitako teo amin'ny fasana iray ena Tanan-drano iny. Tanan-drano? Fasana misy ohatran'ny lavarangana amin'ny fefy vivy sa? Izy indrindra. Efa tena ratsy ilay gony fa tsy mbola hita hoe vaovao ohatran'ireny taratasy ireny. Tombona tsara ilay teniny seho hoe efa ho 3 taona izay no nahafaty amin'ny volana. Mihosin-drà mantsy ilay gony. Saingy efa maina tanteraka izany. Gony mihosin-drà teo amin'ilay fasana eny Tanan-drano. Ka ahoana? Vonona iresaka tsara amiko izany sa ahoana? Ohatran'ny eona tsara moa ny fomba nahalalanao amin'ny volana raha tsy madiso e. Nitsajirika nanao autostop teny amin'iny lalana akaiky ny Clairefontaine iny izy no hitako. Nikija ny orana tamin'izay nefa tsisy nijanona nandray azy ny fiara nandalo. Izy efa teo anaty fiarako vao fantatro hoe mody eny Tanan-drano toa koa izy. Tsy hoe tsy nisy nijanona ny fiara nandalo ka? Fa ahoana? Fa tsy nisy nahita azy akoatranao mihitsy. Taty aoriana vao tonga sainany amin'izay teniny sezay. Indrisy ry adalako. Raha mba azoko miverenana mantsy ny lasa tsy namela azy ody rery tamin'ny lalana iny aho. Fa ahoana? Inona marina aloha ny tena zavatra nitranga tiny? Fa intelo no nahitako azy teny. Dia hotsaka tanteraka ohatr'izay foana nefa izy na tsy avy akory aza ny orana. Satria nijojo ny orana tamin'ny fotoana tsy nitsenako azy iny. Ndray alakamisy ny volana Martsa 24 izany. Alakamisy ohatran'ilay fotoana nahitako azy mihitsy koa izany. Tsy fantatro mazava izay nitranga taminy fa naray antson'olona tsy fantatra izay pitso. Vehivavy nilaza fa mpiara-miasa taminy io. Hay ve? Dia inona hono ny antsoiny olona se? Hoe nisy nanentako volany dia nomeny fotoana teo akaikin'ilay fasana io Ny zoma maraina moa izany sa tsy haiko ny alina? Ny zoma maraina izany ka. Le vao mangirany ratsy tsy misy olona mandalo iny. Ie, dia inona no lazainy tamin'izay nefa? Inona ny laingana mandry an'seho tonga vao mangirany ratsy teny? Nolazainy fa nentonotsaboina tany an-trano ny volany 91.4 FM. Mbola maika hamonjy asa amin'ny 7 any Andranomena hoy izy. Noho izany ataovy izay atongavanao eo amin'ny 10 ora tsy diso. Dia na mbola maizina ihany koa izany le ranomena ase izany. Nefa na izany aza tsy ho tratra mihitsy ny fidirana amin'ny 7 any ampiasany raha sady mbola hitondra hijery amin'ny volana izy. Fa nilaza andeha skotera izy dia nino ako. Efa nanenina raha teo tamin'ny namelako irery an'ilay tiako tany moa dia nentim-pahamaizana anakeny amin'ilay toerana sy fotoanany fanomezany. Dia tena teny tokoa izany izy rehefa tonga teny sesa tetika namandriana fotsiny ihany iny ny tena mariny. Vao nigadana kelikely teo fotsiny atsina dia nahatsikaritra gony teo alohan'ilay fasana. Asa hoe nasesy dozinina tamin'izay fa nisokafako izy io. Nijereko izay tao anatiny. Akory nahatarako rehefa nahita hoe lohan'ny volan'olo tiako ny tao. Enjana koa izany dia inona no natao asery rehefa nahita an'ilay izy? Ny faraontsana tanteraka nalemitsy naray tena teo anilan'ilay gony teo azoko sara tsaina ny eritreritra misavoritaka mahita lohan'olona izany ka maika moa fa hoe lohan'olona akaiky ny teny izao mihitsy. Saromaro no famafoka tao an-tsaiko. Nitsaiky ny malahelo rehefa le ambanibaniko sy jereniko iny izy. Nitositosika nasetroko ny fitositosiny tamiko sy ny sisa sy ny sisa. Dia inona izany nitranga avy eo? Satria azo antoka fa tsy ny ahita an'sehan'io gony io fotsiny ny tanjony tamin'izany. Vetivety teo dia nisy fiarany rimirimo avy any dia nijanona teo akaikiko. Polisy mirongo fedina sady manao saritava daholo ny tao anatin'io fiara io Izany hoe sady efa niantso polisy anatratra anseny araka tamin'ilay gony izany ny olona nahavanina ny loza. Tena
fandrika marina izany ka voalazanao nyvelesin'le ray tamin'ny vodibasy ny lohako dia lavy tamin'ny tany ny ray hafa nanitsaka sy mba tsy hetsika sady namatotra rojo vita amin'ny tanako efa tanaty selila atao fanotorana no tondrahana rano atsiaro tena ve ka zany ny tantara tiany volana hampahafantarina dia izao hitanao zao ny hafarany voaheloka higatra 520 taona tranomaizina ny mpanga daholo mantsy ny pirofo rehetra teo ampelantanany manam-pahefanako le telefônina mba nitononoko hoe misy ny laharan'ilay olona ny antso latsaka nandritra ny fisamborana mino fa ny verenandro tsy vanina antsimponina aingana teny iny mantsy azoko sary an-tsaina ny enany sy an'izany rehetra nidaroka sy trerona nandritra ny famotorana ny fanontaniana sy asalany nandritra ny fitsarana sy ny sisa enonao izay zava-niseho izay ka ono mbola manana fanantenana ve ianao raha ianao no eo amin'ny toerana misy ny marina tsy mba maty fa minoasy dia hokisenasendra ve hoseniny sy hohon'izao rehetra izao izay indray aloha tsy haiko diako fantatra se fa ankoatra amin'ny chef comptable ao amin'ny orinasa isako dia enquêteur nandritra ny taona maromaro koa zany tsy maintsy hitako ny tompony nantoka tamin'izao rehetra izao aleo aloha sokafana ny kapô dia jerena ka fa inona koa any tena ivolana mitazako tao anaty fitaratra iny nivandravandra nijery avy eo amin'ny seza orina izy tsy mety mivoko ny varavarana fa ahoana koa azy zao esoriko ny sekre nefa miverina midina foana ary ahoana na tonga avy an'ity misara misondraha eto ambony tableau de bord ty le misarako tsy hitapopoka tamin'ireny fotoana ireny ty le misara nampiasaiko tamin'ny faiza koa ty olona mandondona amin'ny fitaratra ty ny androko moa efa maizimaizina dia tsy ahitany endrika olonako manao bakimona ampidinina amin'ny fitaratra izy inkoseny fa mety nampidinina ka totso fanaonany dia mifanaitra rangaty mialatsiny fa tsy nieritreritra anaitranaao ka tazako amin'ny tsy valany eto fotsiny ny fiaranao dia nanantona teraka fitohanana be mantsy ity iziko fa ina aloha ny olana tsy mety velona nga ny fiara sa lansolika ka vavy manao plein mihitsy ateoko asa zay mahazo an'le ry tamboko io zao aleo aloha atosika akasisiny ary dia sokafana hijery anazy inona koa ary ny ataon'le ty amin'ny fotoana sy toerana tsy ilako azy mihitsy zay ary aloha sokafana amin'izay ty fa tsy feno raha ve ty mosoara ambony tableau de bord ty zany zay mihitsy le fanahiko le tesy tiako mba bandy lava maso ty tsy kilokilosy rahako ihany io ka fanina tamiko izay dia nihevinevina be kinazy tonga dia nandeha tevitobe saika tsy mijanona nge enjana koa zany tena enjana tandreny fa mahafatampoka ny mihevina imbetsaka ohatrany reny miaritory matetika kosa angamby ianao sa misy asa mandreraka ndeha atao hoe izy roa mitambatra ary aloha dia entsona depaneur ty fa tsika ve no somenaka amin'io eo teo tsika ve raha zao ta dia amonivatotra koa amin'ny servitana tsy maninona aho fa aza misahirany misaotranao nanosika ny vamahakasisiny za moa fa tsy maintsy andry ny depaneur eto dia aleo tsy hivoaka kory fa toizo ny dianao sao dia mitaintana ny korana baviko eny ary moa fa averenao karina ny fitaratra raha izany sao mantsy misy olony raha tsy misotasota tena zany mihitsy ka fa tsy dia mangina manao ana koa ngeto toerany ty ary zalahy raha teo vetivety dia tonga eo
Aza manany amiko fa tsy maintsy tafody andro any. Tonga vasoa ary fa andeha raha tena hoe tsisy olana. Eno zay dia mampamangy amin-dranabavy any e. Dia sanatria ka ianao no mampianatra hanavaka ny setroka sy ny tomany. Miampanganao daholo nefa ny andronao tsy mitratsy ny molotra ho mangovotra. Na ny fijery hafahafa tefanao ety amiko aza ve moa tsy alalako ny hoe manafy ny zavatra amiko ianao. Ary miomana fa mampiditra anao anatin'ny lisitry ny olona ahiako sahady ireny fihetsika nataonao rehetra teo ireny ringa mpitandrina havako. Zany dia mandalo an'ilay fasana. Izay vao mihamazava amiko ny zavadrehetra. Mbola mirihariha ihany zany ny olona namono ny volana. Vehivavy mantsy ny antso any andry. Vehivavy zany ilay mpamono olona. Mety hoe natosiko ny asarota-piaro. Inona koatr'izay nefa mono afitan'ny vehivavy ampibiana ohatra ny sanka. Afitan-javatra farak'izay mamoehitra mantsy angety fitiavany ty. Indrindra rehefa diso fetefana diso fanantenana izay. Ny ankamaroan'ny mpamosavy raha tsy diso toa vokatry ny ody fitia mampivoakalina sy fanainga lavitra. Dia inona indray zany ny tsy ambaratelo an'ilay pasteur tsy tapa-kevitra iny. Hafahafa loatra mantsy raha iny fihetsiny teo iny ka. Toa mandeha ho azy tamiko eo koa ny motora teo. Sa misy filina mifangaro hoe ry lanitra misy fatin'olona mitsirara be taratry ny tsy eo ampovoan-dalana eo. Tsisy lohantsony sady mandrika amin'ny tany ny rany. Za kosa aloha dia tsy mba hitana hijery an'io e. Allo ialana fa tena ho ratsy ty. Na ivoa kely milatsaka any amin'ny sisiny arabe aza tsy maninona. Zay. Ary aloha hitsana ny akselerateur dia hiala ingika eto amin'ity toerana ity ka. Ohatra fa toa mitsangana ilay faty teo. Tazako eto amin'ity rétroviseur ity izy. Mijoro toa manara-maso zany. Ny atanany iny ilay lohany tapaka. Mazava ho azy fa volana io e. Tsy maintsy hoe izy io e. Dia inona ny tiany? Tojo volana? Ka tsy lasa ny amoron-dafo? Entomody aho entomody Ary lasa izy teo. Andriamanitra toa mibotakotaka be tamika teo koa ny familiana. Ohatra tsy maintsy hitsambikana fa mirifatra makany amin'iretsy trano iretsy ty fiara ty zany. Maty ary raha mijanona atao anatin'ity lazao ranga. Tena foana Tojo. So ihany koa aloha izy fa nanatsaina ny tsambikiny. Ratsy zany angamba dia nikaraiko natao anatin'ny fiara iny. Fa nisy inona ary? Mbola tsy nisy kika akory mantsy ny fiara nentiny na indray mandeha azako. Ary fantatro tsara ny fitandremany rehefa eo amin'ny familiana. 91.4 Malagasy FM. Raha nita tena toerana nefa dia efa saika niaran-doza izy. 300 metatra eo talohany nampidovitra ny fiara eo. Misy diana kodiarana lavalava ihany mantsy mamangitra eo amin'ny arabe eo ko. Ary
Inona izany ny zavatra hitany nahatonga azy nanitsaka frein-tapika teo e? Dia nahoana koa nefa ny mbola nahavita nandeha lavidavitra izy vao nitovitra indraika? Afaka. Efa nahatsiaro tena ve izy eo e? Roland, ary tsy haiko mihitsy ny diranao. Olona mbola varina mieritreritra ny lasany ve moa alala izay miseho manodidina azy e? Inona indray koa izao no tianao atongavana amin'izany ka? Ary tena mangamangana be mihitsy ka ny tena n'ilay rehetra. Marina mafy na ho velona amin'izao aza avy io tsy hitondra takaintra mandramaty riniry a? Aza dia ratsy vava sao anenenany. Kozoko io Fantatrao nga hoe tena tsy mareninina tokoa izy io ka? Ka ny marina moa no lazaiko. Asa evo ataon'ny dokotera radio tsara ihany raha velona. So na telona nify mantsy na sala amin'izany jereo fa tena miziriziry be mampatahotra ange ny tarehany. Hitako io fa tsy ilaiko fanoritsoritana avy aminao e. Ary mainy tokony ataony koa ny dokotera. Za mihitsy nibaiko amin'ny asany. Eny ary moko. Inona ny atondianao fa manelingelina filamenan-tsaiko eto fotsiny ka? Atondia moa inona? Mba tonga mitsapa alahelo anao fotsiny amin'ny mahavako anao ko, dia izay. Tsy azoko tsara ny tianao hiaviana amin'ilay hoe mitsapa alahelo. Hitondra ny teny fampiononana ho anao re. Raha sanatria tsy tana tampoka neny amin'ny fotoana mahirery anao eto. Inona? Hozonao faty izany ny vadiko. Hitako taratra loatra eny amin'ny endrikao sy ny zavatra lazainao hoe mibitaka mihitsy ny fonao amin'izao fa ianao angaha nefa hono ny tompony aina. Mba sarotra tokoa raha nareo tonga marina. Aleoko hiala fa mahazo toy ianao mitsabo mararinao eo e. Izay mihitsy fahendreny e. Fa tsarovy izao fotoana izao Inona? Rehefa nenina mafy ianao hoe tahaka izay ny tsindromiko rano mangatsiaka ity fony mbola azoko natao ihany izany. Lasy ity mandeha fa pasitera mpamosavy. Zaniko raha misy izany avy be izany dia azoko antoka mihitsy fa ianao ny mpandrosoko tay ihany. Olona ratsy toetra. Tsy tsikaritra niry angamba ilay seuraingana fiain'ny aingana teo ampidirany. Mety ho neveriny fa tsy misy olona ve tato? Dia saika hoe hofitainy ny teti-dratsiny. Ianao no manao tsinotsinona ny fitondran'Andriamanitra ao fa tsy zaka. Za miny fa miara-miasa asoan'izay manao ny marina ny zavatra rehetra eo amin'izao rehetra izao. Fa matoa ianao mifofoneko dia manao hitohana ny filaminanao ny fisiako. Mbola porofoko izany hoe manan-javatra feniny ianao. Tsy misy marina izay tsy hisy eo anefa fa ny fotoananao aloha maritra azy. Finna ny problème anao ty e? Efa nilozan'ny farany hitatsaina tanteraka mihitsy nga. Mahalala ty fomba fa tsy varavarana salomina amin'ny filma esterna kory ny varavarako dia ahoana izany izao raha mbola nitanjaka ka? Ato tranoko mihitsy mantsy za io izao. Tsy rarahako e. Mbola misy olana goavana noho ny varavarana sy ny vatan'ity taolana amin'ny fonony hoditra io eo e. Tonga dia lasa ianao mivoaka dia ny mbola tsy misendoatra dia efa miteny azay. Isendoatra nefa dia aninona? Amono anakoho? Raha ilaina ve moa izany? Inona ny olana manakana amin'izany ka? Izay ny tenenako hoe aza mba vendrana ihany. Fianao nga mieritreritra hoe any anaty filma western araka ny teninao sika ka? Dia hoe hotifirinao fotsiny daholo izay manirikiry anao? Inona no ataony ty amiko fa ela be izany sy mihodinkodina azy. Te ampitandrina anao fotsiny aho hoe meratsy ny toetra rà. Tsy izao mihitsy ny fotoana tokony anaovana tandrevaka Roland. Tsy azoko. Fa misy inona riniry Hitan'ny olona nakantsay fa hony tojo e. Nitsidika an'ilay vendrana iniko inona. Tena azo antoka ve aloha ny famarinana an'izany zavatra henonao izany Fianao tsy namihevitra hoe ianao ihany ny tompon'ny lakile etony e. Manana maso sofina eny rehetra eny ka aoka ianao hitandrina. Eny e, dia ahoana aloha izany ny atao amin'izany Hatreto aloha mbola tsisy atahorana. Tsy ahita ninonany amin'izany izy e. Na nadiady fahazady fahariva eo aza. Fa tsy maintsy mandray fepetrana izany aza. Ianao fa maninona ny tsika ka Rehefa misy ilana loham-body sy botolo ihany vao atsoko ianao e. Tsy tena talentanao tsinona ilay mampiasa kôkô.
dia adoido foana moko. Zaniko. Mbola ho porofoko aminao hoe diso hevitra be ianao. Efa ahoana aloha izany nahafantaranao hoe tany tojoka, ha? Ianao ve dia mihevitra hoe nalefako any andro dia tsy hoarahako maso? Misy iray amin'ireo mpiambina ireo manao tatitra ty amiko amin'izay zavatra hafahafa miseho any. Mbola tsy tafavoaka ny vavahadin'ny fonjakory izy dia efa tonga ty amiko ny feo. Ohatran'ny mety kosa aloha izany fikanao izany ka. Mba tsy nalehan'ny saiko indray iny. Araka ny teniko teo anjarako any mandinika fa ianao mpanatanteraka fotsiny. Ary eo amin'izay ianao raha hiboridana anao ny fiainan-demoninao fa lasaka. Mandreraka. Malagasy FM. Dia mba fepeny tsara ihany koa ny seringy rehefa andeha hamono olona any amin'ny toerana ohatr'ireny fa vakiana fotsiny e. Fa ho sarin-dray mipika anie ilay fitsidihanao iny. Aiza kosa e. Satria mantsy mora mamboly fanantenana. Fa na mitana azy ny sarotra e. Indrindra ho an'ny olona eo amin'ny toerana misy azy ao. Ny aran-doza fotoana fohitaoriana nandalovako taty iny. Izay tsy nafahako ny verina taty raha tsy izao. Ay ve. Izay mbola hitan'ny serena ny olatra sy ratra vokatra izany. Fa nivarina kady angany fiarany entinao sa dia inona loatra? Tantara lavabe ny amin'izany fa nandritra ny fotoana nijanonako tao ambony fandriana nanampy atakatra kokoa an'izao tantara izao. Ay, tsara kosa izany ka. Dia hoe inona hono izany ny marina momba an'izao raharaha izao ka? Hono nisy olona ayahinsehona havanana an'ireny loza ireny ve? Tena tsy azoko an-tsaina mihitsy hoe izy olona niatso io ka. Nanova feo izay koa mantsy izy dia tsy fantatro. Ary nisy olona nanana olana tamin'ny CV tamin'izany na tamin'ny volana. Raha ny olona manana olana amiko ve moa tsy efa ray fokotany mihitsy e. Fa volana tsy mba nahinanao ratsy olona akory izy e. Ny tsikiny sy ny fahatsorany indrindra aza no nahalalany olona azy. Tsy maintsy hoe azarotam-piarana velonana izany ny antony raha izany e. Mitombana ihany izany ny eritreritro. Ary mety ho izay tokoa misy olona tonga ao an-tsaina sy anga? Nisy mpaniaraka tamiko izay tamin'ireny fotoana ireny e. Nampirafesiko ny volana moa izany e. Nafantatra sy ny volana nga io vehivavy io? Fantany tsara ka. Efa nifanaraka izay hoe tsy asiana resaka sarotam-piaro e. Satria nazana izy samy nanana olon-kafa teo amin'ny fiainany. Ivy efa manambady ilay vehivavy e. Sa nanana sipa ohatran'ny se koa? Nanambady mihitsy izy ka. Le karazan-dehilahy variana amin'ny fitadiavam-bola ireny e. Ka tsy nahina nome fahafaham-po ny vadiny tsoniko. Le rangaha reraka mpanao tsaingona kosa sady kely vovokaina ireny e. Mba hafa kely koa ty fanoritsoritany se asy ty ka. Dia ahoana ny nataony se? Mety hoe izay ve ny antony nahatonga ny senasika tamin'ny volana? Za mihitsy angamba no efa masika ny tena marina ka. Fa tsy nanaiky ny saraka tamin'ny volana izany mihitsy niperahako taminy aza no nifaranako. Satria nankaleo any fibaikobaikoany anao an'izay tiny e. Tena naiky niala fotsiny amin'izao izy? Tsy nandrahoana nisy ratsy anareo ve? Izy aloha tsy nandrahoany e. Fa nambanimbaniny sy nifokafokainy teo za hono tsy hoe bogosy na nahatara azy fa kilalao fanalany amoany fotsiny e. Zany hono mantsy nampikipy azy foana rehefa miaraka amiko koa. Azoko an-tsaina sady vehivavy manambavy izany niaraka tamin'ny se zany. Misy toetra be koa mazava ho azy. Nao marina. Namonao any sisany tsy nataony tamin'izay. Fa raha izay atezeran'izay tena possible vitany mihitsy izay zavatra izay. Azoko fantarina veloha ny anaran'io vehivavy lazainy se. Eliana ny anarany ka. Ny olona akaiky azy hono miantso azy hoe Eli. Fa io Eliana io no tiako sy nahavantana. Malala ny rina fanery soa Eliana ve? Fa fantatrao anga moa io olo io ka. Leveriko fa nahafantatra azy hatrizay. Izao izy vao manomboka fantatro.
Dia sanatria ve ka... Ie, za le rangary araka sy kely vovoka ina ny soritsoritany sia teo iny. Mba haloza koa zany a. Ny tsy voalaza ny aza dia mbola momba koa. Mety hoe anisan'ny tadiavan'ny tsiro hafa tany ivelany daholo zany. Tena menatra anao tahak'izay ny fitorako tsara aloha hoe izy ianao. Marary tokoa ny hain'ny fanoritsoritany sy ny fahafinaretanareo teo. Zavatra izay tsy nampoziko mbola horeniny sofiko velively. Adoko loatra n'iny vadiko iny mantsy any tena marina. Leveriko fambasahany tonga lafatra hoe tsy havita hitsery lehilahy hafa kotrako akory izy. Sao voaresy lahatra hoe tsy fatoko tokoa ny vehivavy. Mety izy rehetra kosa angambe. Izay aloha dia marina ka. Saingy indrisy fa ny totombita anahy sendra n'izay vehivavy fangolika. Hay tsy fitiavana no nilainy fa lehilahy ny fahafapo ny filandratsiny. Fantatro ny fahadisompana tena anao nefa aza mivary lavina zany aza. Volana 91.4 nampoziko mbola hitanao mbola isehonao moa zany mbola tsy nandahoanao raha ny marina ka ary tsy andahoanao mihitsy koa. Fangahianao tsy hoe nody any amoron-dava indraika. Ody ary vaterinao ka fa fizaran-toerana ve nefa masaka na tsy toetra ao an-tsainao. Raha izay indray elo kosa aloha dia tsy laviko ka. Fo maika tsy anadino ako ianao rehefa ho fantatrao ny marina hoe iza. Reraka ary volana tsy nody toka tsy mety mahamamo aty nefa fa ny saiko sy ny foko mihitsy nefa reraka. Tsy manome tsiny anao raha tia mamy ianao androany. Aza mivary lafo fotsiny hoe any inay mantsy mba niona taminao talohany nahitako an'iny vadiko iny. Azoko antoka fa tsy nanitsakitsaka oatra azy ianao raha mamy ianao fa tsy miraikitela fotsiny. Tsy nanambady anao zany ana ny fangahitantsika ka esory ao an-tsainao zany eritreritra zany. Satria tsy bogosy ve sa satria kely vovokaina? Satria manaja loatra anao ka satria sarobidy amiko ny fifandraisana efa misy amintsika. Akoatra ny antony maro mbola azava aminao raha teo fa aleo aloha andeha ny fotoana. Isany niaraka tamin'ny herina monanao ary lasao amiko fa hataoko sy hampiarana amin'ny lalàna. Tadidinao ve nilazako taminao hoe efa victime tamin'ny fipetrahana teo amin'ny devant? Ie, tsaroko tsara iny. Avy be niorana tamin'izay. Niandry teo amoron'arabe fa hoe ho tonga teo izy itsena. Tena ararotiko mihitsy moa. So taterahana tokoa le teny hoe ody any amin'ny fianakaviana. Volana miandry olona ngasa? Ie, miandry an'ilay olontiako fa tsy tonga indray izy angambako. Miakara fa ateriko ianao tsy maika aho mantsy. Tsy manahirana anao ve? Amin'izy samy ninona ka andao ary eo amin'ny sampanana fotsiny latsaka fa efa ny voninahitra fiarakaretsaka ihany aka. Anao sotapany kosa ve? Ao fa teriko mody mihitsy ianao sitrany mba vola kely mahavita zavatra afako. Ka sao re manahirana anao Tsy sahirana ka sady tia nararotra kely anao ny tena marina nararotra ny fotoana kely rahantsika moa zany. Izay tsy nanaiky niditra tato anatin'ity fiara ity. Hafahafa firesaka mantsy ity pastery ity zany. Fa inona no ohatran'ny mampatahotra anao ka? Zanga matahotra sady aketra fotsiny satria tsy zatra mipetraka eo amin'ny devant anatin'ny fiaran'olona ohatran'izao. Alamino ny sainao fa tsy hisy olona an'izany ka ary rovina no andeha. Izay mantsy le resaka ao farany tamiko iny.
Amin'ity faran'ny herinandro ity ngambany. Farafahatarana izany a. Ay ve? Misy fitezan-kely foana dia tavela eto ihany. Ka inona nefa moa izany mamaka anao otrika? Toetra raha efa mba milamindamina ratsy ihany ko. Ny toe-pahasalamany dadako tsy mety tsara mihitsy ka ny fiboana nefa ity efa iny lazaina tamin'ny haino aman-jery iny hoe mety hanomboka. Eny azoko ihany aloha ilay toerana misy anao fa volana tazominy tanako marina ary raha esoriko anefa io izao dia ny feako indray no voatazony. Oay, azafady fa tsy ao mihitsy koa izany. Miresaka amiko nga ianao teo? Tia anontany anao aho hoe ahoana pasteur? Ary esory ihany moa izany pasteur izany vatany fotsiny hoe Roland dia vita finina ary ty. Variana mitodika aty amiko anie ianao hoe tsy ireo fa tokony irositsika. Dia efa inona loatra amin'ny zavatra tsisy dikany moa tika, marina. Tsy ho tsara fiafara mihitsy tsiny izao resakitsika izaoko. Mba nadio foany fandray taminao nefa atao araroty. Tsy mananjo raiky pity aminao via satria mpitandrina ka 91.4 FM. Maninona no tositositra io ny fitiavana sy ny fiadanana tolotra anao volana? Mazava be ny valin'izany satria tiako amin'ny foko rehetra ny olo tiako. Le bande faible mamelanao hitsakatsaka lava amin'ny maizy noatra izao ve? Fantatra ao tsara ny tantaran'ilay tovovavy Sonemita tao amin'ny tonkiran'ny Solomona. Ianao eto no mitovy amin'ilay mpanjaka niantehatra tamin'ny arena sy ny voninahiny. Tsarovy anefa fa tsy ny vehivavy rehetra no sidokany zavatra ohatran'izany. Sasy ilay vehivavy Sonemita ny vavolombelona izany. Ary ohatran'ny tadiavinao voaina toy inona koa ty varavarana ka? Hitanako, aleoko mifanehatra amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny lalako toy izay iray lalàna amin'ny olona ratsy fanahy ohatranao. Tsy mihetsika eo ty mazava? Efa vohitiko sekre avy ity amiko avokoa ireo varavarana rehetra fa aza manantena ho tafavoaka tsony. Dia ompitiako izany ny fiaranao raha izany ka. Tsy fantatro dia efa nivonina andray anao vao nahitanao nijoro teo amoron'ny arabe teo iny. Hitanao basy eo ankavananao io. Pistoly. Ary aleo hotifiriko amin'izany ho faty an'ilay tsy manjary ty. Tsy misy an'izany. Tsy misy an'izany eo fa miheriverezananao fotsiny izany ametahako an'ity misara misy papatoriany ty amin'ny olona. Zay tafitra teo koa ny amin'ny orikala diso lalany ary aleo entina ainganany amin'ny magasin de stockage dia mbola tsy mahatsiaro tena atao amin'ny fanaovana azy aveo rehefa moto ny saina. Ary ny farany taperina ny sao dia anakorotana ny fiainako raha votsitra eo. Hatreto aloha dia nandamoaka daholo ny fikaroana modina ataon'ny polisy tamin'ireo vehivavy hafa efa mivonoko talohany ty. Dia miamparay fotsiny indray izany ny victimeko. Misaotra anao ary nirana bavoka. Ianao mantsy ny nanome any antony tsara indrindra hoe anaovana an'izao. Mino fa efa mba natsiaritra ihany koa ianao hoe avavy ny pasteur iny? Efa nanomboka nitodika ny aminy mihitsy mifanadiadiko ka. Indrindra taoriana amin'izay fetiny hafahafa farany teo izay. Ireny ny atao hoe ambody mitafody janak'ondry aminy. Izay indrindra ny olana tsy nanandrana nanafina tamin'izany toetrany akory izy. Fa ny olona angamba no sidokany lango malefany mpabony fahaizany mamelovelo ny baiboly tamin'izay nitiavany azy. Mahagaga ave moa nefa izany tsy ny baiboly ihany akory miteny hoe hitady mpampianatra metimety amin'ny olona mba handrenesany zavatra mahafinaritra ny sofiny fotsiny. Indrisy fa dia lazailazainao izay mihitsy no izy. Ohatra azy ny daholo mantsy ny sy 10 isan-jaton'ireo mpitondra fivavahana mameno tanàna ireo. Vao maika mivody fo amin'ny resabavaka rehefa misaina izany. Tsapako be ny alanina fitiavanao an'ilay resabavaka araka ny filazanao azy teo. Dia hanometsiny any amin'izany ve ianao e? Tsika tsy manometsiny ianao manana ny antony manosika anao an'izao ianao.
satria hain'olona sy raha filofiry moa ry volana no nalatsaka noho ny fivavahana. Ny voana ilay resantsika. Resaka mamoko. Fa taorian'ireny ababiana rehetra nataon'ilay paster ireny dia nanomboka ny sehoany zavatra hafahafa tao am-piangonana. Tsy tompon'antoka tamin'izany raha ny marina. Mety nanomboka ny valy tamin'ny fotsiny angamba ny todiny any nalatsany hatr'izay. Ody, finina koa tsy mampivalo arika ny endrika ao. Malagasy FM. Mivalo mainty mihitsy aza moa fa tsy vitan'izay zany a. Eny mino afa tony fanirianao zao e. Latsao amin'izay fa mananantony anaovana an'izany ianao ankehitriny. Diso ianao. Ko zany ko. Raha nisy olona mba tena nahita ny hatsaranao dia za. Zay marina lazaina ary niry a. Fantatro ny ara-tsim-panahinao e. Ny abibiana sy ny fahalemenao rehetra. Fa tsy mbola nandatsanao an'izany kosa aloha raha ny marina. Nefa dia fahafinaretanao ireny manebatebaka. Izay ny fandraisanao ny teny tsy misorona fanairako ny sainao hiasa. Tsy maninona fa raiso amin'izay raha izay ny tianao e. Manana ny zafatsy anao nefa moa za e. Ray aman-dreny mpitandrina, ray aman-dreny ny olona maro isan-karazany. Fa mbola le zandry lahy kely mpitomany aminao rehefa sendra mianjerin'ny foana mandrakandroany. Ieko. Dia inandray ara hono ny bobo kely nahazo ny zandry lahako tao e. Nga kely? Fa tena ngeza be mihitsy. Isehoany zavatra hafahafa misisisy ao am-piangonanao amin'izao roniry a. Dia vaka ny saiko mieritreritra an'izay tokony atao. Zany. Fa zavatra inona koa le zany a? Lasa misy olona idiran'ny fanahy ratsy foana ao e. Herinandro vitsy lasa zay. Le farany teo zange tena nandritra ny toro-teniko mihitsy e. Zany a? Dia tsy azoko hoe inona mampiasa lohanao amin'izany ka? Fangandray moa tsy ireny mihitsy aza ny farango isotomanareo olona e. Tena efa zavatra hafa ty fa tsy mba le demony malefaka mpanao sarina ady ireny e. Tena koa zay nge zany e. Sery zandry lahako e. Marina. Mezanao fotsiny indray matsiko. Fa nga moa tsy mba heninao kosa ty zavatra lazain'ny vavanao ka? Ie. Dia inona no tena olanao amin'izany demony degany be manao tafika masinao aminareo izany nefa e? Tena manafika mihitsy tokoa angamba ny mahalaza azy e. Satria mila ho isan'andro hoe dia misy olona tsy latsaky ny telo tratra e. Tonga mitady sy miantso hatrany an-trano mihitsy ry zareo. Andre. Tena efa lohalika tokoa ny ranombary raha izany filazanao azy zany ka. Nandefa mpiandro fatadaza mihitsy ara ny avany sotanana fa areo indray aza nitondra nody aniko. Ka tsy enjana. This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com. Tena enjana akory? Dia tsy haiko kory aloha izay ihany niry fa vaka ny saikoko. Ny mpiango rehefa manomboka manondronondrony molotra amin'izao fotoana izao. Somba ianao kosa raha ny tena fosotra e. Fantatrao ve izay hoe ao an-tsaiko momba an'izany ka? Tsy mifezaka amin'izay avelosa matahotra andro any ka fa rehefa zao no mitohy ametra-pialana tsy hanao an'io asa intsony mihitsy Dia anao inona hono ty pasteur Roland? Hivarotra atina akanjom-behivavy sa mofo akondro? Fa inona koa no ataonao aty? Taitra ianao. Sanga moa ny teny taminao hoe tsaka tia mandrakizay. Miala tsiny fa tsy manan-javatra ho resahana aminao aho. Na ohatran'ny lompanjaitra aza. Ary itsangana ho aizy ty? Gardien, mety se indray mandingana eo dia ho hitanao ny azo anao ka fa azoko. Ay moa zany efa voavitinao volatra amin'ny mpiandro fonja. Dia inona nefa no andaninao ny arenao anarahanao maso aka? Sa mbola tsy mitsahatra amin'ity maikina ny havako hoe? Eny ry andry
Raha mba fantatrao tokoa mantsy fa mbola manana an'ireny tolotolona fanaontsika ireny sy isan-kalina eo am-pandrianako nge. Izany nahatsapako hoe tena mbola hafa ianao e. Ay kosa. Dia ho misy tojo. Inona moa no dia hidirany amin'izany? Dia ho loatra ve Reliana no nanitsakitsahanao lehilahy manana maizy azy ohatriny? Adiny andro nga hoe adala ngeny fitiavany. Efa henoko ihany izay ka. Fa ny anao ngamba efa avy lenta indrindra amin'ny adalana mihitsy raha izany. Ie, mila azy aho. Tsy laviko izany. Fa raha mijanona fivelomana sy fahavelomana ny eto, inona moa mahasamy hafa antsika amin'ny biby? Fa tsy ilay manao lababe moderna ohatran'ny nataontsika ve ny tena manao fanahy-biby? Ha? Ireny angakina atao hoe lababe? Tinona indray? Mbola hafa ilay fanainganao fanahiko rehefa isika miandriny. Ianao no atao hoe fiainana amiko. Dia omenao tsiny ve izaho andry? Eny e, tsy manome tsiny anao aho. Ary mbola tsy nitsahatra ny tia manginanao ihany koa. Raha mba azoko natao mantsy ny manoroka anao indray. Inona nefa moa no manakana anao ka? Ny mpiambina aza nge efa voabaikinao ohatran'ny alika kely. Izay aloha dia marina. Fa ianao ve tsy efa mambolana ny tsy miborosy nify? Lazao izay tianao hatongavana fa aza anaovanao sarinady eto ah. Sery andro maditra e. Tsy ho endry-tsony mandra-pahafatana ilay tsy manjary ity. Efa izao mahazoko mity mangina mity mangina. Ny tia mangina ny lobe an'ity. Enjany izany raha sipa. Tratra indray aloha izany alahy ry andro maditra. Ka inona ho anao antondianao fa leobe mahitanao koa ah? Sipa marary sainatsy. Ka tsy izaho ilay adaladala kely ohatr'izay mihitsy ve no nandravaravana ohatran'ny bisikoi e. Olona mahavita zavatra tsy ampoizina ohatr'izao no nampidomboka ny fonao. Zavatra izay tsy hainy maserakelinao iny velively. Enga ny andram-piadanana ny fanahany. Ny filany ratsiko no nila olona fatritra ohatranao ka. Fa efa nambarako mazava taminao ny hevitro rehefa niterenao safidy iray taminareo ah. Io fa mamaly faty re olona. Ahoana? Tianao ve ilay talentako vaovao mahay manao sinema aloha e? Ento anao rery ihany ny talenta ratsinao fa tsy ilaiko e. Eny e, sinema moa izany e. Fa mba lasa mandakandakana anaty tantara anonjam-peo any ny sipa amin'izao. Tiako kosa izany kle. Anody anao ny ainy tsy manatsinina latsaka ao iny e. Minoy ianao aho fa tsy ho zaka anao ny valan'ireny. Izany ve fampiononana nanampy anao ekipy amin'ny alina e? Fa indrindra efatra tazahan'ny masonao ao. Tsy mandatsy anao noho ny fitiavana nososenao. Zanga moa mandahan'izany e. Fa raha ohatran'izao ny gidon'ny totopity dia mba ohatran'ny ahoana ny fahafaitran'ny totopatika? Efa ny sainao ve? Ha? Miantso toto izany ty raha azoko tsara. Amboary ny saina fa tsy mandeha aty izany ry anina. Eo tsika mahita azy. Lava be izany f'izao e. Te hiteny anao fotsiny aho hoe mora amiko noho ny mamono akofakana nofo ny mamono anao io. Kony tsy atao ary. Ary tsy asiako fiambahambana akory ary izany fa aoka zava. Aoka tsy adininao mihitsy ny teny an-tanan-drano. Tsy matahotra an'izay fahafatesana fa ataovy izay ataonao e. Ataovy haingana mihitsy aza f'izany no ilaiko. Ataovy maheno resaka fahafany amin'ny tojo any ary dia ho avy aminao ny tsy metiko. Antso telefonina iray avy ao anaty dosoko fotsiny dia vita ny aminao. Ataovy ao fa tsy misy. Chut aloha e. Aok'izay fa leobe any meno feo anao. Jery indrakira dia tapaka ndraiky ny jiro ary misy feom-behivavy mitomany ve izany sa tena vehivavy mitomany ao a-tokotany ao ngamba izy izany sy le tez aleo jeritry ny antsika eo zandry aloha dia tsy hivoaka an'izany tsy mipetraka aty superman na tompoko azafady
Mivoatra me manatona ange izy zany. Aleo tamperina atao indray migioka aloha misy kely. Amarenina tsara ny hiditraniko. Avy eo mibonoka boty fotsy be amin'izany orana mandrotsorotsy zany. Tonga avy anao filesidarola. Bando amin'ilay ala raha tsy miova. Mahery izany. Bokozy raha tsy efa tafiditra atao trano mihitsy zaly olona izany. Zaho koa mivanavana va moa misy an'ilay jiro sary iny etsy ambony ranoary etsy. Aso mihitsy aloha tsy lovina ka. Etika. Ary mba tonga dita kosako. Ino tena angatra ty. Ny resaka foana isan'andro isan'ora araroty ireo tolotra mora misy izay ilainao rehetra sady efa misy antso SMS no misy mega sindrio aingana ary ny dièse 322 dièse manomboka amin'ny 500 ariary monja. Telma isika iray. Tokoko ambaravarany sady tsy mitsahatra mitomany. Ino fa mihetsika to itodika ty amiko. Tena volana angatra volana ty. Andriamanitra tapaka ny lohany dia miodidy amin'ny tany. Dia mivandravandra be mijery ahy izy. Ilay lohany efa tafasaraka amin'ny vatany io. Olo tsy valy tenao. Vitanao nanala ny aiko. Tsisy fato miteny izany rangaha. Any anaty filma misy an'izany. Malagasy FM. Tsy anaty filma tsika fato an-tranonao ka. Ary ny omana fa tonga mita ny valifatoka aminao a. Fa mitsangana ny vatany dia mamindrangana be ety amiko. Vonjao e! Vonjao e! Vonjao e! Tetavinao ty billet d'avion ty ve? Tojo manina kosa raha tsy mifanahitaitra otrany io. Miala tsiny fa tsy nieritreritra naitra anao ka. Tsy nieritreritra mitaka anao ihany koa nefa. Ary fa manina ny dorana. Aza manafa tsy mila an'ity ny voyage ho ataonao ka. Tsy fimbina ninninina ankoatra ny lamby any akoditra ao koa ianao. Hay! Fa ho alefanao aiza ary a? Any amin'ny toerana tsoina hoe Ambondrombe. Tianao ve? Fa ovononao zany za. Tsy hamono anao ka. Manasany aza tsy ny Andriamanitra reo ihany ve nanome lalàna ny vahoaka ny hoe aina solony ny aina. Aza finoana mo atojo tsisy tsy vita amin'ny fampiresahana nge. Raha ny nambara tamiko toa hoe marary be hono ny alan'ny aina amin'ny vatantsika. Marary noho ny ratra mitarika amin'izany mihitsy aza. Mbola matsiaro tena minitra maromaro na ora vitsivitsy mihitsy matsy ny ato rehefa maty ny olombelona dia mbola tsapanao tsara daholo no tsikotsika sy mifanahitainana amin'ny vatanao rehetra. Fa io fotoana ialan'ny aina io no tena marary indrindra. Melo fa azonao zany zavatra azafaiko izany. Tojo fa manina nefa izany ho finoanao e. Finna moa izany nataoko anao e. Dia tena tsy nanao ninninina tamiko tokoa ve ianao io? Za angataka fialatsiny avy aminao noho ny nanitsaka sahanao ny fitiavako. Ataovy izany raha mba nisy fotoana ihany tena nitiavanao aho koa. Eny ary miala tsiny atojo tena nitiavako ianao. Ary mbola tiako hatramin'izao. Ka maninona ny nampirafesinao e? Satria rezin'ny filana hitady fahafinaretana hafa fotsiny ngamba e. Mifona tojo fa aza mba finoana are a. Raha mba fantatrao mantsy ny atsopana tenako misaina n'izany rehetra izany a. Saingy hitraka fa lehilahy e. Mahalantena fa mbola miandry ihany anjaran'ny fiainako. Mifona tojo a. Raha ny marina tsy niandry fotoana ny tantarany ihany ny zavatra nataonao avy nahalala izany. Efa fantatro talohan'ny findrantsika tato hoe niaraka taminy ianao. Inona? Mandainga ianao e. Eno a. Tsy napoziko fotsiny hoe ay tonga ny famonoana olona mihitsy ny asarotam-piaronao taminy. Fa
Ahoana koa nafantaranao an'izany talohan'ny findrana tato? Mino fa tsy adinonao Mira? Mira napavy andry ve? Niaraka kay moa nareo? Satria mihevitra ianao fa miarakaraka fahatany amin'ny olon-drehetra ohatranao daholo ny olona. Ka taiza fotsiny ary nafantaranao amin'ny Mira? Mira nitondra an'iny mpanery iny tany amiko e. Mpinamana be mantsy ry zareo. Izay izao vao mazava amiko. Fetsy ratsy kay ilay kisoa aty a. Ny tantarainy tamiko ny nanangadrano any anadahany. Dia vao nomeny hafako maly azy ty finday mirakitra ny resaka reo farany ity. Fa tena izy ve iny? Taitra ianao? Fa ahoana nazahoany an'iny ka? Latsaka tamin'ny fotoana ny samborana ny andro ity ka adiny ny tao an-tranony fotsiny dia hitany Mira. Satria maika loatra monjy an'ilay fotoana nomenao azy izy dia tsy hitsarony ny telefoniny. Izay ny tsy nahitanao an'ity teny rehefa nanao tapody fohy nitady azy teny ianao. Maninona nefa e? Ianao nga mihevitra fa havita apigadranana manam-pirofo aza? Indrindra ny tsy hanagadrana anao. Fa ahoana? Tsy azoko. Fina izany ny tena tianao atao amiko raha izany? Mandrasa fa mbola zava aminao izy e. Efa hitako koa ny lohan'ny volana natsipinareo tao amin'ilay lavatra ny teo an-tokotanim-piangonana iny. Efa hitako hoe aiza ny nalevinareo ny vatany. So mantsy ianao mieritreritra hoe hanafina an'izany amiko. Tena nandamoka daholo ny afera rehetra raha izany. Kiala tsokotsoriky mihitsy nanampiasa tamin'izany rehetra izany fa tsy mino aho hoe. Mino fa miasa mafy mieritreritra paikady alana amin'izao ianao io. Mazava ho azy. Adinao nga hoe manana anadahy? Tsy amela narery izany izy fa hiaro anahy. Le anadahinao saika antsiranao teo ve? Saika avelanao hibaby rery mivokatry ny heloka ny rahanareo. Paikady daholo izany fa diso hevitra ianao e. Tsy misy olona malina izany ka mametraka ny fananany rehetra amin'ny toerany iray. Mila misara toera izay mba tsy haratratraka tsy ho afaka hifanavitra. Azonao ve? Izay ngandrisy fa fahatanany alan'ny fanahy maha olona azy no hitanao mikarenjy andra mitady azy ianao. Everiko fa efa fantatra hoe lasa dala omaly izy. Maninona tsara hoe Tojo? Lasa dala hoe Roland? Mbola nahitana rongomy mahery vaky isan-karazany tao an-trano ny maraina io e. Ino koa mantsy fa fantatrao tsara hoe malaza ho tsara kalitao ny rongony eto amin'ity tanànantsika ity. Inona kiny hidirako amin'izany? Izay fotsiny e. Mbola nahatratrarana finosana maromaro mihitsy tao aminy. Ankoatra ny tavoahangy toka fa foana tsisy ranony intsony. 91.4 FM. Fa samy maika angampitsika hoe tsy teo loatra ny antony nampifika ny sainy sa tsy izany? Tena marina ary ve izany sa mitady hamandrika fotsiny ty? Andeha zao e. Mampiomana anao fotsiny hoe ho tonga mita ny valy fatany aminao eo volana androany. Izay fa velomy ianao e. Mila miala ainganeto aho izany. Fa aleo aloha lasa lavidavitra kely ihany hivendrana iny so arahany eo ka hanahirana. Izay akanjo ato anatin'ity valizy kely ity ihany no entiko dia izay. Hita eo foana ny atao rehefa tonga any amin'izay ale. Ry lanitra vandravandra sery anaty fitaratra io ilay matoto amin'ny volana. Ary nankaiza to tsy tsenalehany rehefa nitotsika. Misy olona mitohaka eto amin'ny sofiko. Henoko mihitsy ny feony miaina. Liza nefa moto fa tsy le tanana ve izany mipetraka amin'ny atoko izany? Tanana manala be mana kendana kenda.
Miala tsiny fa niteniteny foana tokoa tamin'ireny Mamo ianao na tsy nibritika aza ho indrisy mantsy fa efa nidosy ny fahafatesany dada vo fantatro ny mara tarakely aza manamely tena ny zavatra tsy hanananao fahefana ohatran'izany rotozo zaho angamba no lalam-boasorotra ho atsika marina izany saingy tsy mety mino ny saiko adala ry volana efa nikikisany arety tratra nandritra ny taona maro ihany ange izy any ka fonipotro izao valana aretiny izao dia toa efa nazava fa io no hipoakazany amin'ny fahafatesana dia ndry koa anefa ty efa tsy namana tsoa adinao nga ilay teniko hoe tsy andahoanao izany na izany azako mety mba hafery izany mamenanao izany fa so vao tsaroko tampoka hoe mitanako aza motsiny eto nyraisinao mandrakandroany fa nahatsara zavatra ngeny eo anatsika mino atsiana fa tsy hamelany reniko sy ny zandriko madinika hiady rery ianao aza manay ianao fahidinany anatitra anao dia hakandrotra eo aty amiko raha ekeny moa mazava ho azy raha tsy ekeny dia izany hidina matetika ny sy andefa vola hikarakarana azy matoky anao hoe tsy raisinao zanadrafin'ny reninao io zandriko ireo afaka ianao ry volana toy izany koa ny reninao sy ny zandrinao aza manao fa ho karakaraiko ry zareo raha mbola velona koa dia mitady hafa vady fa tsy rariny raha ny farana tamin'iny olo tsy vaniny fahasambarana amin'ny fitiavana endry ry zandriko be fahendrena ny zoko ny tena be fahendrena ka hialeny an-tanan-drano amin'izay izany ianao izao hoe ia tsy hanao afa-tsy andrangotra ny ratraboky tsy inona fitsanonany misaotra tojo fa fantatra ve hoe tsy ahita ohatran'izao ntsony ianao rehefa tonga any amin'ny fasana ilevenako anakana tsy hanao izao ntsony mantsy ny fombafomba atao mialohan'ny atriana any ve noveriko fa hoe afaka hiresaka foantsika hoe izay nodika n'ilay teninao hoe tsy andao atsony satroka dia satroka nefa azo omena tsiny atojo tsy maninona ka mandre ampiatana sy ny zandro izany tsy mety mino hoe tsy nofo izao rehetra izao iza moa le niteny hoe tsy mananjoanao no fiainana hafa akoatra ny gadra ny olona 91.4 FM ny vonikitsanina tany mandramatika moa karanga marina fa tena enjana ny farany elianina sy ny pasterana tany reny ny tonga amin'ilay lazain'ny baiboly hoe satria valiana eo ny ratsy atao dia manohy manao ratsy foana ny mpanao ratsy fa na hoela nefa na hoaingana tsy maintsy mitsinja mivokatra izay nataony ny tsirairay marina mihitsy izany fa ianao ve tsy mahita hoe maivana ihany ny valin'le nataon'le paster Roland ka na izy aza ny mantsy tsy mahatadidiny akory ny zavatra nataony za aza miteny hoe niasa ny ratsy indrindrako izy angeka io tsy hoe tena lasa adala tanteraka fa rehefa manenjika be azy fotsiny angamba nieritreriny vo izy mihetsika adalany zany ay ve niry moa iny matiny io somaloto iny mihitsy angany isan'izany koa rehefa mipotran'ilay matoto izy dia latsaka ny malotony masony ny diridiry sy ny tarehan'ny olana nakany aoriana mangany fotsiny anteriko hatrany ny fisaorana anao fa raha tsy nisy anao ngamba asa koa izay nefa rako aza manary toko reny ninonina amin'izeo tadio foana izay teniko izay na aiza naiza misy an'izay raha mbola tsy maneny koa ny lakolosy farany dia mbola azo atenaina foana ny fandraisena tsy ho adiniko izay raha mbola velona koa aka nandraisako lesona sy anatra maro entiko mandroso ireny lalandiso nahitako maizany ireny ho tohizako mahitsy foana ny lalako manomboka eto matoky an'se arany amin'izay aiza ho aiza moa izany ilay toerana misy azy eny mianaka hozy volana efa miditra amin'ny mahabo mantsiko izao kely sisa dia tonga moron-dava manahira moa izy teo sa tena tsy mety tadidiko tsy tadidiko rysea na mahora fa tsy manahira ka avy mandalo anao tsako meloko tsika dia mandalo any tsy mahavo kely sy tsy mahavo be
dia tonga namahora. Efa taty ihany anie zoko ty fa manatsafa fotsiny efa mipetraka efa taona taty mihitsy izay tamin'ny fahakeloko ka tonga hatrany amin'io tsy mahavobe resahako amin'ny se io mihitsy aho izay tamin'izany rehefa milalao mitarika an'ireny tômôbilina kapoaka ireny. Lakalaka ny fiainana zao miverina ty zany nareo efa ambony starexa 4x4 tiana izy izay le niteneniko an'se teo hoe sahy manonofo dia manana finoana. Ny rehetra amin'izao rehetra izao mihitsy avy eo no iray tsy kombakomba ampisan'ny zavatra nofisany se. Tsy karitry hoe lasa nyresaka matetika momba ny soratra masina ianao. Inoko fefa nandray an'i Jesoa angambe. Tsy dia tsika manaja ny finoana rehetra fotsiny raha mbola tsy manao zavatra manafitoana loatra. Fa mino an'Andriamanitra fotsiny izany matoa manaja ny baiboly. Tsy mino ny fisian'izany Andriamanitra mpamorona izany fa mino kosa hoe misy hery sy lalàna amin'ny fian'izao rehetra izao. Afaka manatsara ny fiainantsika ireny hery raha ahafantarina sy inoana. Zava-baovao amiko ndray kosa ny zavatra resahanao izany ka. Aza manahy fa anam-potoana be dia be hamalina ny fanontaniana sy momba n'izany Tsy karitro tokoa ve hoe nizotra mpilaminana be ny diantsika na ny zandary sy ny polisy aza manao salia dia namela antsika handeha daholo. Fantatro ny tiany sy hatongavana hoe manampy antsika volana ao ambony ao ka ohatra ny misosa mora fotsiny angeo eny tsy andiso na namarina ny eritreritra se Malagasy FM. Indraindray mantsy tsy le zavatra inoana no tena zava-dehibe fa ny fatra ny finoana azy. Fa ninona inoana se dia miaza foana olona tsara eo amin'ity tany fandalovana ity. Malagasy FM manan'olotra ho anao teo Antanandrano fizarana faharoa. Tantara nosoratany Rajona Androso Jean Flavien. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Rojo fitiavana sy aina tantely. Niaraka tamin'ny Naljao, Sinez ary Fahendrena Rahirnambinina. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny teknika. Fanampy nanantotosa Angolampity. Antanandrano